rehetra any tokantrano tsirairay avy any androany. Ny torohevitra arosanareo androany dia mahakasika ny photo cartoon. Marobe nareo manontany ny fomba fanamboarana ny photo cartoon. Amin'ny alalan'ity vidéo anankiray androany ity dia anazava le izy amin'ny atsipiriana hoe inona avy ny zavatra tokony atao mba ampivoaka ny saritsika ho lasa cartoon. Iany are sondao ary karohantsika le izy. Ny zavatra ataontsika voalohany dia miditra ao amin'ny Play Store. Hopitsirintsika ny eo amin'ny recherche dia hosoratantsika eo amin'ny recherche ny hoe cartoon photo editor lab. Aiza misy an'ilay izy zao somary ohatrany betsabetsaka izy ato ity ilay izy. Aleo aloha karohantsika ilay izy ity ilay izy photo lab montage vidéo effet dia hopitsirintsika ary izy. Hoarahantsika tsirairay izay alehan'ny flèche dia amin'izay mba mahamoramora antsika anazy le manao anazy. Rehefa hita dia installentsika ilay application installé. Raha toa ka vitantsika ny installation ilay application dia hosokafantsika le izy ouvrir. Hopitsirintsika ny X. Tafiditra ato anatin'ny application ary isika dia ndao ary isika hiakatra sy amin'ny ilany akavia misy tsipika anankitelo hopitsirintsika eo. Mila misoratra anarana isika voalohany indrindra aloha. Eto amin'ity misy soratra flash ity dia mametraka ny email antsika isika. Nenahy zao ito efa misy soratra hoe novonjena se dia misy toyany eo fa tsy akoatra zareo ao. Dia ho anareo zany rehefa hoe tafiditra eo dia apetrao aloha ny email zay vao afaka manamboatra sary miadana isika. Rehefa vita zay dia afaka mijery an'ireo karazana photo cartoon isan-karazany be dia be anareo. Reo zao izy daholo reo rehetrarehetra reo afaka misafidy zay tianareo. Fa kosa isafidin'ity anankiray ity za ity matetika mifanamboarako le sarinareo zay ataoko dia ato aloha zany no aka ohatra anankiray aloha. Raha mijery zao nareo dia somary hoe maivana be le sariko eto fa dia manaraka le flèche moramora izy. Eo ambany amin'ny ilany ankavanana dia misy boribory maitsomaitso misy somary flèche fotsifotsy ao anatiny dia hopitsirintsika indray ary io. Mandrapa vitan'ny téléchargement le sary dia matetika misy publicité ataon'zareo dia tsy maintsy miandry ny publicité iny isika. Dia jereo ery amin'ny ambony ery misy miodikodina, misy boribory miodikodina eo. Ny dikan'io dia manao téléchargement le photo atsika zareo ao amin'ny photo lab. Vita le izy tompoko ohatr'izao ny fivoaka le sary izay nataontsika teo. Potsirintsika ery amin'ny ilany ankavanana amin'ny ambony ery aloha manaraka ny flash foantsika. Dia avy eo zareo manoratra ny soratra hoe blablabla ito dia potsirintsika ny j'ai compris. Dia hopitsirintsika indray eto amin'ny X. Avy eo misy soratra hoe image enregistrée eo ambonin'ilay sary izay nataontsika teo. Dikan'izay zany efa tafiditra any amin'ny galerie ny saritsika. Andao ary tsika hikaroka le sary tena tafiditra any amin'ny galerie tokoa ve le sary toy sa hoe ny tsaratsara kokoa dia aza idina aloha le application fa miverifie le saritsika any amin'ny galerie tsika hoe ao ve le sary sa tsy. Dia hopitsirintsika le bouton anankiray izay tsy retour. Nenahy zao eto amin'ny ilany ankavia le izy dia nenareo mety hoe any amin'ny ilany ankavanana dia anjaranareo no miregle telefona anareo. Dia io zao fa mipoitra ato amin'ny galerie ity le sary vao nataontsika teo io fa mipoitra ato le izy. Ndao ary hikaroka sary anankiray izy indray no tianareo atao ato. Manaraka le flèche fotsiny tsika dia moramora manao anazy. Izy ny tianareo ito ary. Andao ary hopitsirintsika indray ito sary anankiray ito hijerentsika ny fivoakany. Dia araka ny teo aloha eto ambany amin'ny ilany ankavanana misy boribory maitsomaitso somary misy flèche fotsifotsy dia hopitsirintsika le izy. Tsy maintsy misy publicité foana zany mandritra le téléchargement dia miandry an'io isika. Andao ary enregistrentsika indray le sary. Ery amin'ny ilany ankavanana ambony hopitsirintsika dia avy eo misy ny j'ai compris. Hopitsirintsika indray ny X efa vita le izy. Dia misy soratra hoe image enregistrée izany hoe efa vita any amin'ny galerie ny saritsika. Iverina indray tsika hikaroka anazy amin'ny galerie verifiena hoe ao tokoa ve le sary sa tsy.
Ipitserintsika indray eto ambany eto. Dia io zao le izy atao amin'ny galeria le sary nataontsika vao teo ity le izy. Andao atsika aka ohatra anankiray afa kokoa mihoatra amin'ny natao anankiroa teo aloha teo e. Ity zazakely manga maso ity natao. Izy amin'ny sary ato indray no andramana mba ampivoaka toana azy. Ity no andramantsika aloha torohevitra izay natao teo aloha dia ipitserintsika ny boribory maitsomaitso misy tsipika fotsifotsy io dia tsy maintsy miandry ny publicité izay ataon'zareo tsika mandra-batapy ny téléchargement. Tapitra le izy tompoko vita le sary. Lasa manga maso zany za eto andao indray ho enregistrentsika ny sary. Potserina ny amin'ny ilany havanana amin'ny ambony dia avy eo ny j'ai compris dia ho potseritsika ny X. Io fa image enregistrée. Iverina kely any amin'ny galerie vérifier ny sary tsika hoe ao tokoa ve. Ity ary le izy galerie. Io le sary fampotra. Ity le sary nataontsika farany teo. Saotra betsaka rehetrarehetra nanaraka ny vidéo hatramin'ny farany teo. Mino fa nahafapo anareo zavatra rehetrarehetra izay natoroko teo raha toa ka misy fanontaniana hafa tiana apetraka mahakasika ilay sary dia soraty amin'ny commentaire mba hitantsika anazy. Dia aza adino ihany koa miabone ny YouTube satria betsaka ny vidéo mbola ho sarinareo ao aoriana kely.